mianatra eo tongotrao. Fahameraba-tsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alady ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomena izao fotoana izao indray aririna mba ahafahantsika mitombo amin'ny fahasoavany. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona an'io efa afakisika tomalalo misaotra anao izay fa mbola menao izao fotoana izao indray fa ny mpianatra ny teninao mangataka aminao tompo mba nazava izany araka ny sitraponao aoka ilay hevitra mampisaraka anay aminao anie hoe sorinao ka hosoloana ho zava-baovao eo anatinay eo amin'ny fonay mba hahafantarana ny sitraponao aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe izy no nisy mpiainana. Ambaran'ny ilay apôstôly mazava amin'ny Jaona toko voalohany andiny voalohany fa Andriamanitra Jesosy zanak'Andriamanitra izy. Arak'izany ny fiainana ao amin'ny hoe izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona dia manondro ny fiainan'Andriamanitra mahamandrakizay azy. Noho ny fananany fiainana dia azony atao ny manolotra ny ainy, azony ataony ihany koa ny mandray an'izany indray. Ary noho ny fananany fiainana ho aminy dia azony atao ny manome fiainana ho an'izay tiany. Iny 4:30 no ahitana ny teny hoe fiainana ao amin'ny filazantsarany Jaona. Mandrafitra ny 5:20 isanjato ny fampiasana an'io teny io amin'ny testamenta vaovao. Ao amin'ny Jaona toko voalohany ankoatran'ny firesahana momba ny loharaninaina eto amin'ny planeta misy antsika dia misy ifandraisany amin'ny famonjena koa izany teny izany. Manerana an'ireo toko ambiny ao amin'ny filazantsarany Jaona kosa dia matetika ny fiainana no atao hoe fiainana mandrakizay ilay teny fikasan'ny famonjeny. Arak'izany ilay nanolotra fiainana tamin'ny famoronana ihany no ilay mitondra famonjena. Izany hoe fiainana mandrakizay ho an'ny tontolo izay very. Ary tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an-efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Tahaka ny nakan'ilay menarana varahana ny toetran'ireo Israelita izay voakaikitry ny menarana noho ny nakan'i Jesosy ny toerantsika, isika izay noratra ny fahotana, noraisiny ny famaizana tokony antsika mba hananantsika ny fiainana izay ho aminy. Irin'i Kristy koa ny hananantsika fiainana ary hananantsika n'izany be dia be. Koa amin'izany izay rehetra mandray azy izy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Tonga mba haneho amintsika ny ray Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana fa ny zanaka lahy-tokana izay ao an-tratran'ny ray izy no nanambara azy. Mahita ny toetrany ray isika rehefa mahita ny toetran'i Jesosy ary izany mahatonga antsika mitoetra ao amin'i Jesosy mandrakariva mba ahafantarantsika ny sitrapon'ilay ray izay maneraka antsika. Ny idina dia tombo hery, tombo fahalalana amin'ny fanarahana ny tompony isika. Tsarovy hatrany fa izy no sy mpiainana, izy no izany no nisitsika ary fitiavany no mampisy antsika eto ankehitriny. Amen. Raha iny masina tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany lesona nomenao anay io izany. Mangataka aminao izay ho tsapanay mandrakariva fa matoa izay mbola velon'aina ankehitriny dia noho ny fitiavanao. Fitiavanao izay tsy mety ritra noho ny fahasoavanao izay posako aminay. Ampio izay hatakatra ihany koa fa raha te hafantatra ny lalanao izay, te hahita ny lalanao ihany koa dia mila mitoetra ao aminao hatrany. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.